faly foana moa raha tafaraka aminao hoe anatin'ity fotoana ity, anatin'ity hoe maneho fahasamifahana ity. Androany no ijerentsika hoe io fifandraisana io io no mampaharitra. Saiko ianao dao hivavaka mba handinihana an'izany. Andriamanitra tia anay eo, isaoranay mandrakariva ny fitiavanao anay sy ny hafahanay miaraka anatin'ity fotoana ity fa matoky izahay fa azo hery avy aminao. Koa ny fanahinao no oka hiasa ty anatinay ary mitahy manokana izao namana miaraka anatin'izao fandaran'izao. Anaran'i Jesosy, amen. Io fifandraisana io no mampaharitra. Hojerentsika tantaran'olona anankiray araka ny resahan'ny Genesis dia misy fanambarana fa hoy Farao tamin'ny mpanompony tamin'izay hoe fa hahita lehilahy tahaka an'io aiza moa isika izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny. Dia io kosa indray Farao tamin'i Josefa tamin'izay hoe satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany dia tsy misy lehilahy tahaka anao ka aleo ianao no asaiko mitantana ny zavatra rehetra ka ny seza fiandrianana ihany no mahasamy hafa aminao. Izay ilay ao anatin'ny Genesis araka izany lazaina izany fa Josefa ity resahana ity. No resahan'ny Farao taminy hoe omeko anao ny fiadidinany zavatra rehetra ary ny seza fiandrianana ihany no ahasamy hafa aminao. Efa naniry toerana ambony tahaka izany ve ianao? Ny toerana ambony tahaka izany mety hafinaritra, ahafahana manatanteraka zavatra maro kanefa koa aza adinoina fa ny hazo avo halan'ny rivotra ihany koa ary toerana mampidi-doza mety mora mahalavo amin'ny fakapanahy ratsy mitandrina tsara. Ho an'i Josefa dia ny fifandraisana no nampaharitra azy. Fifandraisana amin'izy izany, fifandraisana amin'Andriamanitra mazava ho azy. Josefa tokoa ilay tany an-davaka no nakarina ary tonga tamina toerana anankiray tao amin'ny Potifara dia rehefa avy eo lasa tany am-ponja fa avy ihany koa no nampiakarina ho amin'ny fiadidinan'ny fanjakana. Fa izao ny zava-dehibe. Ohatra anankiray raisitsika ny amin'ny Josefa dia na tany an-davaka izy na tao an-tranomaizina izy dia ny fitokiny tamin'Andriamanitra dia tsy mba niova. Zanak'Andriamanitra miavaka teo amin'ny tontolo manodidina azy hatrany no hita teo amin'ny Josefa. Ary izany fifandraisana tamin'Andriamanitra izany tsy nataony ambany zavatra, tsy nohamaivamaivany mihitsy. Tsy hoe raha tonga tamin'ny toerana ambonimbony izy dia nanaiky niova na hoe nanao fanaony izao tontolo izao na hoe nanadiny ny fiarahana amin'Andriamanitra na hoe nampilefitra kely an'izany akory ary fa notehiriziny ho mafiorina ho ambony hatrany ny fiarahany amin'Andriamanitra dia vavy olombelon'i Kristy tamin'ny toerana rehetra nisy azy izy ary naneho ny mahazanak'Andriamanitra niavaka. Dia izay no hitan'ny Farao na tany an-tranomaizina na tany an-davaka na tao an-tranon'ny Farao dia hita foana ny nampiavaka an'i Josefa. Fantatritsika ny tantaran'i Josefa fa ny lesona ho raisitsika dia ny hoe sasa ianao andeha hatoky tahaka azy, andeha ampitoetra ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy ho tapaka, tsy avela izy zavatra anova izany fa io fifandraisana amin'Andriamanitra io no mampaharitra ary io no miazona asainao hizara sy afaka hanome ny fahatsaran'i Kristy amin'ny mpiarabelona amiko sy aminao. Ao amin'ny soratra masina dia mampananten'Andriamanitra hoe eo amin'ny fiainana na inona andehanantsika dia izy no momba asainao. Aza mierikerika ho izy fa zano Andriamanitra ao, aza matahotra ianao fa momba anao ao ary miazona anao amin'ny tanana ankavanana fahamarinako ao. Hainao izany toko sy andininy izany Isaia 1:10 fotoan'izao ampiarana azy. Andeha hitoetra amin'ny firaisana amin'Andriamanitra hatrany dia aharitra ny amin'izany ka na inona miova amin'ny fiainana na ao ambany na ao ambony dia ho matoky aneho ny fahasamifahana dia ny mampiavaka ho zanak'Andriamanitra dia sady hanana fifaliana anaty ampiadana ny manodidina ahitany rehetra ny fahatsaran'Andriamanitra dia zasainao no fitaovana hizara ny famonjena ao anatin'izany satria amin'ny alalako sy amin'ny alalanao no anatona ny hafa ihany koa anatona an'Andriamanitra. Manahoana ny fahatsapanao ny fiarahanao amin'Andriamanitra move ahafahany hafa anatona azy izany fotoan'izao amboaritra ny fifandraisana amin'Andriamanitra ampitombo isan'andro ary azony manana faharetana dia ampandrisanao izy. Hivavaka ho anao mba hitehirizan'Andriamanitra anao anatin'izany firaisana amin'Andriamanitra hanomeny faharetana hanampy amin'ny fanehoana fahasamifahana izany. Andeha ary hivavaka isika. Andriamanitra tianay, isaoranay mandrakariva ny amin'ny hery nomenao ireo mahery fo ao amin'ny Baiboly ka ahafahanay mandray lesona ny amin'ny fiarahan'izy ireo taminao. Ampio izahay
mba hiazana ny fifandraisana aminay tsy ho tapaka, hikolokoloka hampitombo an'izany isan'andro isan'andro dia mba ho fitaovana aneo ny fahazavana izaran'ny fitiavana ao manodidina, fa indrindra ho ilay manam-pihavahana maneho fahazanaka ao eo anivon'izao tontolo izao. Aza miala aminay Andriamanitra fany masina ary nitahy ity namana ity fa aminaran'i Kristy nivavahanay. Amen. Dia ny fahatsarany Kristy aneo hita eo amin'ny fiainanao, hitsapanao ny fotoana rehetra koa ombanao dia mandra-pionary.